ahoana vonjy Manahoana ianao monsieur Gérard e datany Ivaniasy Pamela. Ie. Azafady fa mbola vaovao koa dia tsy tadidiko tsara ilay anarana. Vaovao anao? Misaraka ange zay e. Apiditra divorce fa tena tsy lasa ntsony. Zay sika Laberta. Ay tokoa moa ianao vadiny Berta, Toto Berta. Ka Laberta mantavava. 2 taona neritako ny vavany. Tsy efako ntsony. Zany ny tena hoe vehivavy makaleo monina. Tsy tsapanao hoe tena makaleo monina. Ny feramonina rehetrarehetra tsisy tsy leo an'ka Laberta sy ny vavany sy ny fahasaroto miainany. Dia eritreretra Gérard 2 taona niaritra tao anaty fandrinany tao. Aleoko amin'izay paritaka fa ekitsy koa efa samy lehibe. Fa zao ny tena problemako. Le tranona io ny rahana ny vidy, ny rahana ny vadiny vidy. Dia hoe iray ilay izy dia zaraina roa mitovy ny vola. Ka zao raha mba mahita mpividy ianao dia mba tenenao. Ie. Za ihany resanao fa tsika Laberta. Azafady hoe manelingely aretsy. Salama Toto Berta. Toreko hoe manana tantina panefoefo be ondry. Le hoe Clara. Ka tsy zany mantsy fa le tranonay amidy dia mila vola farak'izay aingana izay olona samy manao tisindray fa tsy le makarony reny. Parako mantsy hoentiko any Dubai. Aleoko manao fiainana any fa tsy hitaingitaingina eo ty any dia raha meva. Fa ty resaka fanambadiany ty tena resaka etotra. Nisaraka ange izay Gérard e. Fa zao aza miteniteny anazy an'izany aloha fa tsy tiako hoe be resaka be fa alao tafiditra tsara ny divorce. 3 taona ny vadiny izay Gérard fa tsy mahalala mitapim-bava izy rehefa mihevo. Tsy mahalala manao azafady rehefa maniraka sady tsy mahalala misaotra rehefa omen-javatra. Salaka ny maloto fen'ny raha ianao sisy anao zany manary azy. Eritreretanao amin'izany no fitiavako azy fa amin'izao kosa toy izaho hoe efa nisaraka tsika fa tsisy idirako amin'ny salakanao. Zany loton'ny caleçon an'izany osa indreo ohatra an'ireny fanasana trano reny. Firy andro tsy soloana osa izy indreo fa dia sanatria ohatra miara-matory amin'ireny voay reny indry marokoroko ny avy rehetrany. Raha fa fiaza indrio caleçon any fa salandreny rano nanosy reny tatazandry ao. Rehefa misaraka dia misaraka. Tsy tokony taingina ny fiara novidiko tsony ianao volako madidio iny stareko siny. Raro ny vezany aminao zany vidy an'izy dia izy mitavana alizy iraka analakely fotsiny amin'izay hitaterany andreny pasterany mpanangidrakatra sy mpitory teny an-tseny reny. Efa tsy tahotra tsy henatra tsony fa zao no hitako anaty fandriana nefa nyzay mbola miray trano ao. Fa sûr ianao fa tsy anao tao ihany iny. Paozipaozin'olona anao stringa aminao. Hay dia tonga anao aty an-tranon'olona ty mihitsy ny fananana barakana. Zao dia hitany olona tsara ny adalanao ka. Za foana mantsy ny ratsy laza eto amin'ity tanàna ity hoe saroto miaina. Zao hitanareo menakavy ny agegen'le Gérard dekona tsara laza nareo. Tratra ny string rouge. Zara tsy tonga anao teny ambony pipitra aza. Surprise saika nomeko anao any iny perte. Ieny Zany ve Gérard? te alanenina farany any amintsika sy anao hoe sao te mba zay indray ny aprehitra ny avy-pitiavatsika. Raha tsy taika koa anaiky ampiasaony ity amin'izany. Fadira fantatra ty hoe zany ka tsy tiako loto meny. Efa hoe mainty any na manga kely. Oka re marina fa marary ary raberta indray lafa mamono. Vonjy re miteny hoe ataovy meny. Tsisy idirako mihitsy ny aferanareo Iny sandro fontsy. Resaka bokeny resahanay satria nahitandroziko tao tokotany izy. Fa resaka tsisy idira mihitsy ilay izy. Say mihitsy tsisy idiranao amin'ny adinay fa mandara mihitsy any mandeha any. Tsy maintsy mitrova. Voilà, tsisy idirako mihitsy ny resaka rehefa tena mody.Any tena hoe inona kiny idirako? Way, ary zareo nge ao an-tranoko e. Efa viako zany.